fankalazana ny fetiny sy amin'ny razandriny tsy mora ny manaradian'i Kristy, mila faharetana sy finoana ary fandavatena. Fanaraha-maso ny fifidianana ho ataon'ny FFKM, zava-dehibe ho an'ny firenena izany hoy ireo mpanao politika. Fiaramanidina ny anjera tany Ambatonazaka namony ainy ilay tovolahy-mpanamory. Alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana janoary taona 2024 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soanao ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra MBS manasana mpanajana sy ampitiavana ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-baovao atotosa ho malalahady teny Ambohipo ny alada ny tenin'Andriamanitra sy ny fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina hampiaro ny semin'ny razandriny eo anivon'ny fiangonana katolika. Sorona masina lehibe no nanamariana izany notarian'ny archevêque Antananarivo ny monseigneur Odon Razanak'olona mazava ho azy fa niompana betsaka tamin'ny fanamafisana ny finoana sy ny fanarandian'i Kristy ny afatra nataony ho an'ireo semin'ny razandriny sy ireo mpino hananatrika ity fotoana ity tonga nanome voninahitra sy niara-niombom-bavaka tamin'ireo mpino tena toerana ihany koa ny filoha Marc Caravalomanana Sasy ny ratsary ny Matthieu Prince. Nanantona azy ireo i Jesoa haka niara-dalana taminy Lioka toko faha-efatra amby roapolo andininy fahadimy amby folo. Io no tenin'Andriamanitra nentana nankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina mpiaro ny semin'ny razandriny eo anivon'ny fiangonana katolika teny Ambohipo omaly. Tsy mora ny manaradian'i Kristy, mila faharetana sy finoana ary fandavatena. Io no afatra nentin'ny archevêque Antananarivo ho an'ireo mpino kristianina nanatrika ity fotoana ity, fa indrindra ho an'ireo semin'ny razandriny sy izay nankalazan'ny fetiny omaly. Amizay fiatoan'Andriamanitra anao pretra anao religiozy izay, io tsy anaovana kisangy. Zay sa no zay ozy tika ny fony lavamena, fa zay sa iakoza miaraka amin'ny Kristy anaradia azy, ary ianao mihiraka hampanaovina azy. Zay ny tadiavin'ny fiangonana, zay ny tadiavin'ny Kristy. Olona manana azy efa asahiny zay ve ity olona manaradia ity. Rehefa avy eo dia misy ny lalam-pisedrana, tsy maintsy sedrana, tiavaka hanompon'ny namana ianao. Raha mbola io fitiavan-tenanao io no betsaka ao aminao, fa mila olona mahafohy tena samy mametaka ao amin'Andriamanitra ny fitopisany manontolo andeha manaraka azy. Fa zay manaradia an'i Kristy manana izay fibebahana izay. Antson'Andriamanitra atany ketsan'ny fiangonana katolika hafamola-volana ireo tanora nokatena ho an'i Kristy sy ny fiangonana. Ireo no tena antom-pisihan'ity lalam-piofanana iray eto Ambohipo ity. Efa antonany maro no nijorony ary maro ireo efa tonga tany amin'ny tanjona iriny sy izay antson'Andriamanitra izay. Misy amin'ireo mpiofana kosa nefa no tsy resy lahatra rehefa tena tafiditra anaty fiofanana ka mialan-daharana. Tsy mora raha teo ny manaradian'i Kristy raha ny fanazavana trany. Lalàna ao anaty fiangonana dia manomboka eo amin'izany hoe semin'ny razandriny izany daholo. Dingana anankiroa amin'ny fiofanana no atao eto dia ny hoe pré-séminariste izany hoe mbola mipetraka ny anivon'ny fianakaviana izy fa tonga ety manao recollection isam-bolana amin'ny faran'ny volana. Ary ny dingana faharoa dia ny fipetrahana eto amin'ny séminaire mihitsy dia mipetraka eto izy ohatran'ny mpianatra rehetra vita BEPC mandra-pahafaka amin'ny baka. Eo amin'ny 4 taona eo no anatanterahany an'izay dia ny année préparatoire, ny seconde, première ary terminale. Fa raha ohatra kosa ka efa afaka baka izy dia manao ny année spéciale. Ireo no dingana izay atao eto amin'ity toerana ity, izany hoe toerana ibeazana ho pretra ary dingana voalohany. Mbola misy dingana maro ao aoriana fa eto no fiangana. Tsy hoe akory izay niditra tato dia tonga pretra daholo, fa misy maro no mivily lalana. Raha tsy teny aza hoe amin'ity taona ity taona 2024 telo amby 2024 zao zay dia efa anankitelo sahady zay no mitsokan-daharana raha zay ny azo ilazana azy hatramin'ny oktobra ka hatramin'izao. Tsy hoe mahakivy akory zany fa efa nandray fiofanana izy dia mampiatra izay fiofanana azo ny any amin'ny sehatra hafa indray ary raha ohatra ka hoe mbola ao amin'ilay antson'Andriamanitra dia antenaina fa mbola ho isy ny fotoana iverenany amin'izany. Anisan'ireo vahiny manan-kaja namaly ny fanasana tamin'ity fotoan-dehibe ny fankalazana ny fetin'ny misionera zandriny teto Ambohipo ity moa ny filoha Marc Caravalomanana. Nambara ny fanasamihafa azy ny finoana dia iray ihany isika ao amin'Andriamanitra
ary zava-dehibe ny fiarahamombom-bavaka tahaka izao fa indrindra ho an'ireto tanora sy kristianina izay nisafidy ny hanoka tena ho an'i Kristy ireto. Zava-dehibe loatra ny fanatrehana nytony fivorim-be izay ataondreo ato amin'ny petit séminaire ty. Ny antony dia satria fanentanana ny olona izay an'olo tena mba nanoka tena hanompo an'Andriamanitra. Araka ny resahan'ny monseigneur teo dia hoe toerana fiombonana zao fa dia mbo iray ihany izy rehetra. Tena faly mihitsy tena faly tonga nanatrika an'izy satria hitako teo zany hoe ohatran'izao ny tena ijoroana amin'ny finoana. Zay nataony teo finoana dia efa manana finoana ianao tsy maintsy manana fanantenana ary manana fanantenana dia tanteraka ny zatatao. Dia le olona manoka tena amin'itony séminaire tony tena ilay hianatra ary mianatra lavitra. Mbola betsaka ny zavatra ho resahany, zavatra ianarany, zavatra fantarany. Dia mandinika an'izy hoe tena ilaina ny fanampiana sy ny fiaraha-miasana izy itony. Tsy nahasakana ireo mpino kristianina ho tonga maro moa ny andro ratsy sy ny ora mikija nandritra ity fotoan-dehibe ho an'ny mpino katolika sy ny seminera zandriny ateto amin'ny diocèse n'Antananarivo ity. Fa miantso famondrona kely ho an'ny vahoaka malagasy ireo mpanao politika manoloana ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny FFKM momba ny fifidianana ilaina ny ray aman-dreny sy mijoro toy ireny rehefa tanidimondoza ny firenena indrindra ao anatin'ny atao hoe fifidianana ho ny fanazavana. Zermaine Menjanary, Mathieu Prince. Zava-dehibe ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy momba ny fanaraha-maso ny fifidianana io hoy Serge Zafimahova. Ireo rafitra nametrahana andraikitra momba io mantsy no efa nahitana lesoka foana hatramin'izay. Ny FFKM rahateo no isan'ny mahasana voalohany any Madagasikara no niseny izay rafitra pikirakira ny fifidianana. Ny FFKM marakotra tanteraka Madagasikara, zay ny zava-dehibe. Ny FFKM zany tamin'ny farany teo amin'ny 25 000 teo nisy bureau de vote, 24 600. Raha ampiakaritsika ireo 30 000 na mihoatra an'izay rakotro ny FFKM foana. Dia ny FFKM tsy mijoro vavolombelona zany amin'ny famarinana amin'ny resaka fifidianana. Zay angamba ny zava-dehibe. Zava-dehibe faharoa koa mety ho tonga hatramin'ny hoe hanao des comptes parallèles mihitsy ny FFKM. Zany hoe misy zany résultat provisoire ho avoakan'ny FFKM. Zay zany anisany mety zava-dehibe ao anatin'ny zavatra hitranga mba tsy isiny ny alabato tsony. Mila miara-mientana amin'ireo filoham-piangonana ireo ny zanaky ny fiangonana ho hiatrany ny fanazavana. Mitaky ifandraisana andraikitra izany ary ny vahoaka malagasy no hitondra tombotsoa amin'ny alalan'ny fametrahana fifidianana madio sy mangarahara. Ataoko hoe manana andraikitra ihany amin'ny fitaizana ny zanam-piangonana Ray Manontolo dia didin'ny fiangonana tokoa no manentana ny ataoko hoe mpinona kristianina Ray Manontolo handray anjara mavitrika amin'ny raharaham-pirenena. Fa kosa ho anay antoko politika moa zany dia mbola manamafy. Fa tsy tokony hijanona fotsiny ny fiangonana amin'ny fanentanana ny olom-pirenena fa kosa tokony handray anjara kosa amin'ny fanaraha-maso satria betsaka koa ny lesoka hitanay izay mino fa mety mahita koa zareo amin'ny fanatanterahana ny pitsopitsony afahantsika miroso mankany amin'izany fifidianana madio mangarahara fa indrindra hoenkeny rehetra zany izay valim-pifidianana izay. Atreto dia ny senisy ny HCC no tena olana ho an'ireo mpanao politika sy ny vahoaka malagasy amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Mbola voafanomanana mantsy dia efa maro ny lesoka hita, ny tsy fisiam-bola, ny tsy famoahana tetrehan'ny mpifidianana, ny lalam-pifidianana izay mampitaraina ireo antoko politika maro, indrindra fa ny fiarovana sy ny fampiasana ireo olom-panjakana ary ny fitaovam-panjakana mandritra ny fitaovam-pifidianana. Araka izany dia anara-maso ny fifidianana isy eto amintsika ny FFKM io no fanambarana omaly taorian'ny fifamindram-pahefana izay notanteraina teny amin'ny fiangonana Anglikana Andohalo. Teboka maro no voaresaka nandritra izany akoatra ny fifidianana dia nisy fitanga ny vidim-piainana ary ny fifampiantsina ara-politika sy ny zon'olombelona. Zermaine Menjanary sy Mathieu Prince. Tom-pifidianana ho an'ny vahoaka malagasy ty taona 2024 ity tsy afaka misaraka amin'ny raharaham-pirenena ny fiangonana. Noho izany ho raisina andraikitra goavana ny fanaraha-maso ny fisotro ny fifidianana. Io no isan'ny votoaty ny fanambarana izay nataony FFKM taoriny ny fifamindram-pahefana. Ankoatra izay dia teo ihany koa ny antso ho an'ny mpitondra fanjakana mba ampidinana faran'izay aingana ny vidim-piainana izay mampikaikaika ny vahoaka malagasy. Antso ho an'ny rehetra kosa no nataon'izy ireo amin'ny fandalana ny fahamarinana sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampitsarana ny fampiatsiana ara-politika ary ny fanajana ny zoma olona.
mianary hanon tsara tadiavo ny rariny Isaia toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo koa ho amintsika rehetra hatrany ny fahafenony fanahy masina hitarika antsika hianatra hanon tsara hanao asa tsara fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao ny asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy araka ny Efesiana toko faharoa andininy fahafolo koa na eo aza ny fiakaran'ny vidim-piaina sy ny fahasarotana samihafa ianana andavanandro aoka hakery ao amin'ny tompo Jesosy isika tsy ho latsaka ao anatin'ny halatra sy ny fifamonoana ny fanararotana samihafa fa hiasa tsara ao amin'Andriamanitra sy miaraka aminy handresentsika amin'ny fahasahiranana isan-karazany ho fiainantsika koa ny fitadiavana ny rariny ka hanalavitra ny kolikoly sy ny fanambakana amin'ny endriny samihafa tapaka tamin'ny komity foibe fa 7 tany Ambatondrazaka ny 12 hatramin'ny 14 novambra 2022 ary anterina amintsika fa Andriamanitra ny tompony aina ny FFKM dia manohitra ny fitsaram-bahoaka ny tsy fanajana ny aina ary ny famonoana ny zaza hatrany am-boka miantso ny zanany rehetra sy ny malagasy rehetra ny FFKM hanome hasina ny aina asa tsara napetraky ny tompo amintsika ny fitandremana ny zavaboary sy ny tontolo manodidina antsika araka ny Genesis toko faharoa ko atsahary noho izany ny fanambana ny tontolo iainana ny fandoroana talety ny fandanipona ny rano ny loto aparitaka etsieroa hamboly azo mba ho tany maitso indray Madagasikara ary isika vahoaka malagasy sy ny voary manodidina antsika hiaina sy hivelatra ary hiadana araka ny sitrapon'ilay Andriamanitra pahary handray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana rehetra sy ho fitazanany olom-pirenena ny FFKM amin'ny alalan'ny andromaso FFKM etoana dia mamerina ny antso amin'ny vahoaka malagasy rehetra mba hisoratra anarana izay mbola tsy nanao zany ary hanamarina ny anarany ao anaty lisy-pifidianana ary handeha hifidy manantitra hatrany ny FFKM ny fampitsarana ny fifampiatsiana amin'ny endriny samihafa eo amin'ny ankolafy politika fa samy ezaka hiaraka handinika hampandroso ny asa tsara ho fampandrosona ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay efa maro no miaina ao anaty fantrana lalina koa dia mitodika aminareo eo amin'ny fitondrana hanao ny ezaka rehetra ampianana ny fidanga amin'ny vidim-piainana izay mampikakaiky amin'ny vahoaka hisorona anareo ireo ezaka efa vita ary mitrotra anareo amin'ny bavaka mba efa tsara ireo asa rehetra mbola ho tanterahana sy ho tanterahana mampahery antsika vahoaka malagasy hiankina hatrany amin'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ilay hany manana amin'ny fahafianom-piainana be dehibe ary manome zany ho antsika mpitondra isan'ambaratongany sy vahoaka an'Andriamanitra manaingy antsika ny soratra masina manao hoe aoka ny isam-batan'olona samby hododina hiaino fa tsy mahay maika hiteny na halaky tezitra Jakoba toko voalohany andininy fahasivy folo ao amin'ny dikateny ambony eto Madagasikara mitaona antsika hifikotra hatrany amin'ny tompo ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra ahefantsika tsara ny andraikitra manandrefy antsika avy mamaky fotoam-pahavaratra ihany koa isika izay fotoana ny loza isan-karazany toy ny tondra-drano sy ny rivo mahery koa manentana antsika mba hiomana amin'izany hisoroana ny mety faharatrana na famozana ain'olona sy faharavampananana ary mitaona antsika hiaina ny firaisan-kina eo ampiatrena ny loza miatra mampahery ireo namoiavana sy ravafananana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Tcheneso tamin'ny herinandro teo ary manaingy antsika mpianakavin'ny finoana hanao voikava mahatratra manoloana izany hitasy hiaro anareo neny tompo hijery anareo amin'ny kamorampo neny tompo ka hiantra anareo handray anareo amin'ny kazavampo neny tompo ka hanome anareo fiadanana mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo ianareo Antananarivo fa 20 janoary 2022 ny filoam-piangonana efatra amin'ny rahalahy Docteur Irako Andriamahasoa amipitana filohan'ny FJKM son excellence monseigneur Razanakolo Odon Marie Arsène filohan'ny Ekara pasteur docteur Rakotsafy Denis filohan'ny FLM ary son excellence monseigneur Ranarve Samuel John filohan'ny EEM no tanterahina omaly atetsy amin'ny fiangonana anglikana Andohalo moa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny FFKM teo aloha sy ny filoha vaovao olo manakaja maro no tonga nanatrika izany sy ateny an-toerana nanamafy ny filoha vaovao fa ho betsaka ny adidy miandry ny fiangonana eo anivon'ny FFKM amin'ity sy ataona ity sy Jermaine Menjanary Mateo Prinsiatra Yanorana ity faneva fanatanterahana izao famindram-pitantanana izao amin'ny Valahy Ray Aman-dreny Zoky mpiara-miasa eto anivon'ny FFKM dia ny filohan'ny FJKM izany koa dia sady malotra izany aminao
no mirary ianao ihany koa aifa be amin'izay andraikitra lehibe sy mikoavana izay fomba fiteny moa ny hoe ianao fa dia miaraka eto amontsika rehetra fa afa ihany ny lohany etsy ny lohany eto zany dia mitompany eo mba sy hita ianao amin'izay andraikitra masina izay zay ngamba nyteny foy tompoko fa dia tsy manakambara firy fifamindram-pahefana fanao isan-taona no natao teo amin'ny filohan'ny FFKM teo aloha sy ny filohan'ny FFKM vaovao. Ny filohan'ny fiangonana Anglikana no nitarika ny FFKM teo aloha ary tapitra ny fepito-piasany ka antsara ny fiangonana FJKM indray. Teto amin'ny fiangonana Anglikana Andohalo no nanaovana ny fanompo-pivavahana FFKM ny tsofandrano izao asa masina izay hatreny Dr Irako Andriamasoami amin'ny fitantanana ny FFKM izao indray. Ny mpanantanteraka tamin'ny fibebahana marina no afatra izay napetraka ny filohan'ny FFKM manaritra ny toriteny. Isaia toko voalohany andiny fahafito ambin'ny folo vakiko ato amin'ny dikateny iombony eto Madagasikara ny dia amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mianara hanao ny tsara tadiavo ny rariny. Mianara hanao ny tsara tadiavo ny rariny. Hafatra telo sosina mazava no men'ny tenin'Andriamanitra antsika. Hafatra telo sosina mazava mibeba mahereza makatoava. Izany avana malala ny tenin'Andriamanitra hiorina tsara ao anatin'ny fonditsika. Diteny izay nomenantsika ty avana rehefa milaza izy manao hoe mianara hanao ny marina tadiavo ny rariny. Ny teny izay mialohan zany dia milaza antso amin'ny fibebahana. Zao ny teny amin'ny andininy fahinam-bifolo misasary midiovy ianareo Jesosy tsy ho hitako intsony ny asa ratsy fanaonareo atsaharo ny manao ratsy. Fa ny fibebahana dia misoko zava-doza satria ambarany andininy fahavalo amby roapolo mire fa ny mpikolo sy ny mpanota kosa zay tsy mibebaka zany dia hiara-potika ary zay mahafoy ny tompo dia ho levona. Ny antso amin'ny fibebahana zany avana malala dia tsy antso mamela loatra hananantsika safidy amin'ny lafiny ankiray fa mampiseho mazava manao hoe na mibebaka sika dia ho velona na tsy mibebaka sika dia ho levona. Ny zavatra tena manahirana n'Andriamanitra misy dia zao ny olona nge tsy hoe tsy miditra am-piangonana miditra am-piangonana ny olona. Ny olona nge tsy hoe tsy mivavaka tena mivavaka ny olona mandray ndraiky tsy anatin'ny fiangonana kory aza izy any amin'ny endrika samihafa rehetra ataony any saingy ireny vavaka sy fivavahana samihafa reny fandraisana rehetra samihafa fanaovana didy samihafa anatin'ny fiangonana reny dia ao anatina fiatsaram-pelatsy avokoa. Rehefa miaino an'Andriamanitra tsika ravana malala tena mahavesatra ange ny fon'Andriamanitra hoy izy manao hoe ataoko inona moa ny tompo ireo sorona maro be atolotrareo efa mankaleo amihitsy nyondro lahy atao sorona dorona manontolo sy ny jabora ny zanakombona fa tsy akasitrako tsony na ny ranombalahy na ny rano zanakondro na ny rano sy lahy. Eno izay tonga iseho eto anatrehako tsika ilay miseho zany tenin'Andriamanitra zao zany mizava enangataka anareo alitsakitsaka ny kianja ny tempolo atsaro mitondra fanatitra fa tsy ilaiko akory marikoiko aho mietiny soratra masina zany vakiko zany atsaharo ny fankalazana ny sinam-bolana sy ny sabata ary ny fety-pingony tsy zakako ny fampomvavahana fangaroko heloko aho. Zany ravana malary no antsona mpikomy ireo mpanapaka anao sady mpiray tsy kombakomba amin'ny mpangalatra samy tia tsolotra izy rehetra ary mandray kolikoly avokoa ny kamboty tsy entiny aradrariny ary niady mpitondra tena tsy tsarany. Zany ny zavatra hitan'Andriamanitra olona mivavaka daholo anefa olona mivavaka avokoa no hitan'Andriamanitra amin'izany. Olon'ny fiangonana mpanao politika isan'izany ny filoha Marc Ravalomanana ary filohana androm-panjakana nasaina no tonga niatrika ity fotoana ity. Nambara fa betsaka no asa miandry ny FFKM indrindra fa mandola ny lalana izay olalovany firenena izao. Lafomba vao ahafantateraka kosa indray nanaova landresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny maso ivony Frantsa tetsy amin'ny résidence de France Ivandry nanao tatitra mahakasika ny asa vitany nandritra ny efa-bolana natongavany teto hafa niresaka ihany koa mahakasika ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa. Jessica Miray manofo Randria Malala. Ils éparses aiza ny fitakiana azy amin'ny frantsay atreto indray mandeha nisy ny fivoriana teo amin'ny rotonda ny volana novambra 2024 ny aiky ity maso ivo frantsay ity fa misy tokoa ny tsy fifankazahoana eo amin'ny firenena rotonda mahakasika ny îles éparses. La question des îles éparses est un sujet sur lequel nos deux pays ont un désaccord qui n'est pas nouveau, qui est connu, qui est assumé et sur lequel nos deux présidents
ont décidé de mener une action conjointe fondée sur une discussion, sur un dialogue, sur un débat. Nos positions respectives sur la souveraineté sont connues. Et c'est dans ce contexte qu'il a été décidé de constituer une commission mixte sur les îles éparses du canal de Mozambique visant à discuter de ce différend, j'allais dire en partenaire, entre amis, entre alliés. Cette commission mixte, elle ne s'est réunie qu'une fois, c'est vrai, elle s'est réunie une fois en novembre 2019 à Madagascar. Saika izy fionana ny farany taona 2024 teo saingina hemotry ny avy aty amin'ny ankolafy malagasy ho iatrany fanamafisany maso frantsay Arnaud Guillois. Tsy mbola fantatra kosa nefa hatramin'izao ny data natanterahany indray ny fivoriana faharoa. Nanambaratra ny maso frantsay fa vonina amin'ny fifampiresahany Frantsa. Raha nanontany mpanao gazety mikasika ilay fiaraha-mitantana ity maso ity dia tsy namaly mivantana fa nilaza kosa ny fampandrosoana iraisana na développement en commun. Mais à la demande de la partie malgache et en plein accord avec la partie française, donc d'un commun accord, nous avons décidé de repousser cette échéance qui devait se tenir à la fin 2022. Donc il est très probable qu'elle se tienne en 2023. En tous les cas, la France est prête à cette discussion, à ce dialogue. Je crois que la position de la France, elle est très connue. Ce que nous souhaitons, ce que nous sommes prêts à discuter, c'est un développement en commun. Avec Madagascar sur ces îles, il y a de nombreux sujets, je crois, sur lesquels nous pouvons coopérer dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la protection de la biodiversité, qui est un sujet fondamental dans l'océan Indien, peut-être aussi sur les sujets de sécurité maritime. Il ne vous a pas échappé que partout sur les mers du monde, il y a parfois des remises en cause d'un certain nombre de principes de droit international auxquels nous sommes très attachés, notamment la liberté des mers. C'est peut-être aussi un sujet sur lequel la France et Madagascar peuvent travailler ensemble. Anisan'ny voaresaka nandritry fiaonany ity ihany koa ny mikasika ny fifidianana nanamafy Arnaud Guillois fa tsy hitsabaka amin'ny fifidianana saingy anaramasy kosa ny vozotrany. Fanandiso fanantenana maro ny kabary nataon'ny Prime Ministre Nizoma lasa teo ho ny miara-manonja Androany. Tsy nisy zavatra azo antenana ho ny fanazavana ary rariny loatra raha nisy ireny fitsipaham-pitokisana nataony solomam-bahoaka ireny. Hitantaratra ihany koa ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra mitantana ny firenena ho ihany ny miara-manonja ary porofon'izany izao fanamboaran-dalana kasiana ho atao amin'ny andro fahavaratra sy andro ratsy izao. Fasasy rindratsary ny toky Ramallah. Milaza manambola ny fanjakana hakanefa hatramin'izay tsy hita taratra izay tena fampandrosoana entiny. Rehefa tena tafiditra anaty lavaka sy mitariana mafy ny vahoaka, vao mody mikoropaka manao asa savony davanandro. Ohatra amin'izany ny fanamboaran-dalana kasain'ny fanjakana ho atao, kanefa dia ao anatin'ny vampitoana ny fiavian'ny orana sy ny andro ratsy isika izao. Nga Prime Ministre dia miteny tsy marina zany tsisy ny vola fa misy ny vola. Eny araka raha misy ny vola dia tonga dia amboary daholo lalana. Saingy mampime ianareo tompoko satria ao anatin'ny vampitoana fahavaratra sy ny rivo-doza ianareo miazakazaka anao lalana, miazakazaka anao lalana. Inona ny lalana azo atao amina fiakaran'ny rano be tahaka ireny? Zay mahirana anao terrassement ianao dibodranao ny terrassement anao tonga dia tsy ho hita ao entiny rano avy hatrany reo tany zay anaovana terrassement. Tsy hanao terrassement indray ianao fa ikole amin'reto karazana tara samy hafa reto na ametraka ianao rarivato ho entiny rano avy hatrany zany satria betsaka amin'ny foto-drafitrasa hatramina tetezana inge ho entiny rano maika moa zavatra tahaka ireny. Sika hoe tena mananao foana lay fitondram-panjakana ao anatin'izy ka le izy moa zany tsy menatsiny izy satria amboro matahotra n'le vavam-boaka le fitondram-panjakana amin'ilay be loatra le sary mivoaka miparitaka etseroa ary mitaraina ny rehetra hoe io ary le fahaizan'le fitondram-panjakana ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra mipotra daholo lay tsy fahaizana mandinika le gouverner c'est prévoir le anticipation de hitatsika izy zany zao potika na iza era Madagasikara. Akoatra izay, tsy misy antenaina raha ny kabary nataon'ny Prime Ministre Nizoma lasa teo ho ihany ny miara-manonja. Fanamarina tena sy fialana bala amin'ny fitantanana tsy mahomby no tena nibahana. Raro ny loatra raha nanao ireny fitsipaham-pitokisana ireny ny solomam-bahoaka raha ny fanazavana hatrany. Nantenaina mba hitondra atao hoe tsirikevitra makany amin'izay lafim-panantenana zay ny ipotrahan'ny Prime Ministre hiatrika mpanao gazety ao anatina ora maromaro kanefa dia tsorina
fa de fahadisom-panantenana no nahazo nyvahoaka malagasy satria toa takonana ny tena marina eto amin'ny tany sy ny firenena araky nefa nambarana namana faniry teo maro be ny antonantony na tonga ny sombam-bahoaka nanao ny fanaovatsony ny fitsi-pitokisana satria raha ny vakitsika namana faniry mbola teo ambaniny latsola sy ny vakinao atao iny de hoe maro be ny fanaovana tsinotsinona ny lafiny hoe fanodikodonana na fanondranana ireo arem-pirenena eto amintsika zay tsy tatoyany mandraky ty androany zany hoe le anjara andraikitry ny prime ministre mihitsy no tsy voafeny satria izany dia anjara andraiky no miaro an'izany hoe arem-pirenena zany amin'ny mahampitantana azy amin'ny maha chef de l'administration azy aiza ny fandrindrana asa am'ireo ratsamangaiky isan-karazany anivon'ny ministera fa dia tsy nanao foana akory ny solombavambahoaka tompoko raha ohatra ka nanao an'izay fanasoniavana ny fitsi-pahapitokisana izay tsy mitsahatry ny manentana ny vahoaka isoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana moa ny miara-manonjy adidy sy andraikitry ny olom-pirenena raha teo ny mifidy vaovao makasika ny toetry ny andro kosa indray tafavoaka an-dranomasina CNSO amin'izao fotoana izao ary vinavinaina itombery ka ho lasa tempête tropicale ao anatin'ny 27 ora araky ny fampitambavao avy eo anivon'ny samy mpandraraha hampamantatra ny mety ho toetry ny andro mety ho mafy ny fitsokan'ny rivotra ho an'ny distrika ny Morotsiraky Menabe manomboka ny alarobia izao ny taloha trano no andrafitra ny mety ho toetry ny andro any amin'ny tapany avaratry ny nosy ary ny amafy ny fitsokan'ny rivotra hatramin'ny 17 janoary 2024 ho iatran'ny fanazavana ny tsokiny taloha sy ny fivoaran'ny CNSO amin'ny lakandrany Mozambika no andrafitra ny toetry ny andro maloka ny andro ary mety arahina orana matevina any avaratra andrefana afony andrefana afotany ary atsimo atsinanana hanona malefaka miato kosa ny faritra sisa rehetra izy fiakarana miandalana ny marom-panambony any amin'ny faritra avaratra andrefana avaratra atsinanana sy ny afotany manomboka ny alakamisy izao manodidina ny 40 hatramin'ny 24 degré Celsius ny maropana ny maraina ary eo anelanelany 1 hatramin'ny 30 degré Celsius ny tolakandro faraky ny fanambarana navoaka ny farim-piadidim-pampianarana eto Antananarivo ny atoandro teo de miato mandritra ny 3 andro hatramin'ny 15 janoary izao ny fampianarana ho an'ny sisiko Antananarivo tsy mianatra torak'izay ihany koa ireo mpianatra iny amin'ny sisiko Antananarivo Atsimondrano sy Avaradrano voakasika ity fanapakevitra ity avokoa ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana na ireo zay tsy miankina ho an'ny ambaratonga préscolaire hatramin'ny kilasy 5 mitony ny fampianarana ho an'ny kolejy sy ny lycée no raisina izao fanapakevitra izao ho fiarovana ireo zaza madinika miankina amin'ny fivoaran'ny toetry ny andro kosa ny verenan'izy ireo an-tsekoly na tsy ho an'ireo sekoly mety trangan-doza toy ny fihotsahany tany ny fiakaran-drano kosa dia mijanona avy hatrany ny fampianarana fa niato nanomboka androany ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina noho ny fahatapahan'ny lalana tsy mbola fantatra kosa izay isokafany raha nambarany tompona andraikitra teo amin'ny tompo fiantsonana maki andotam-pianaka Jessica Miray manofo Randriamalala toerana roa no ahitana lalana tapaka noho ny fihotsahany tany sy ny fiakaran-drano amin'ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina mampitohana Antananarivo sy ny faritra Betsiboka sy Poeny ary Antananarivo sy ny faritra Sofia ary Diana ofisy roana ny loza tsy nisy taxi borosy intsony nampitohy ireo lalam-pirenena ireo nanomboka androany amin'ny PK 402 RN4 io zany zay ny anankiray dia ny anankiray PK 483 plus 200 commune Kazomborona ny antony ny transbordement zany tsy possible satria le fatapahana anankiroa dia sarotra be satria elanelany amin'ny 70 km eo mahery kely dia manahirana be zany amin'izay hoe ahoana ny afahana manao an'izay dikan'izay na tsara tanteraka ireo mampifandray ny fatroboeny sy ny RN6 dia akaikaiky ny mampikoinany koa misy rano miakatra dia somary misy fatapahana ihany koa amin'izao fotoana izao nanomboka androany maraina aloha zany rehefa tsy nandefa départ intsony zay akoatra ny maiva-tanàna dia tsy afaka nandefa intsony izahay mba ho fisorohana le hoe zay fasarotana be zay sy mety hoe manahirana koa satria ndrozakorana mbola misy any amin'izao fotoana izao ny mety ho faretandray miankina
amin'ny fahavitan'le fidinany rano aloha voalohany a dia ny fahavitan'le lalana zany. Ny zotra tony andavanandro kosa ny fitaterana ho antombo fiantsonana fasan'ny karana izay mampitohy ny mianatsimo rehetra iny. Tsy misy ny lalana tapaka ary tsy nisy ny zotra na ato. Ny ena be kosa nefa ny isan'ny mpandeha noho ny fahavaratra. Amin'ny ankapobeny aloha zany ny eto amin'ny fasan'ny karana dia mandeha tsara ny fiara eto zany mandeha ny amin'ny faritra. Fa hatreto aloha zany dia tsisy zay dikan'izay zany malalaka tsara zany lalana iran'ny Madagasikara ny tapany atsimo. Raha olona eto amin'ny fasan'ny karana moa zany mazava ho azy fa reo mpanjifa tena mpandehana eto dia mandeha foana amin'izao fotoana izao ary. Fa ny olona ataontsika hoe ny olona olon-tsotra hoe andeha zany zay ny hita hoe ny somary ny ena fa reo mpanjifa tena hoe mamela nyity tombetsonany ity mandeha foana zareo. Misy hatrany kosa ny zotra miazo ny lalam-pirenena faharoa hatramin'ny androany. Na izany azy mampitarana ny mpamily sy ny mpampiasany lalana ny fahasimbany lalam-pirenena rehetra eto amintsika amin'izao, indrindra fa ny lalam-pirenena faharoa. Manao antsoavy izy ireo fa faty antoka goavana no ateraka izay fahasimbany lalana izay. Fahatanim-bary anjato ny hektara no simbatra amin'ny 700 isan-jato eny ampitatafika sy ny manodidina eny avokatry ny fahavakisana fefoloha amin'izao fotoana izao. Tsy vita fanarenana izany hatramin'izao noho ny tsy fampian'ny enti-manana mitaky karama ihany koa anefa ny fokon'olona raha atao hamanamboatra ny fefoloha iraisana ho an'ny komina ampitatafika. Vinavinaina atao lalana ny fefoloha hisorohana ny fivakisana ary ampiena ireo hatrabona Ravorazafy-Mainina sy Tahirinena. Verifana mbola velona ireo mponina tompona tanimbary Dibodrano noho ny fahavakisana fefoloha eny ampitatafika. Tsy azo atao na inona ny tanimbary. Ny fefoloha ihany koa tsy mbola vita fanamboarana fa vonjy maika ihany. Vahaolana maritra ny famadihana izany fefoloha izany ho lalana honto commune sady fanafoanana ihany koa ny fanorenana trano tsy ara-dalàna ambony fefoloha. Kosany le tena midadasika indrindra eto amin'ny commune ampitatafika zany ny ilany aty Atsinanana manakaiky ny commune Soavina, commune Panefy dia hitambarana amin'ny commune ampitatafika iny zany no tena atao hoe tena very fanambola vela rota tsara eo fa maty zay fanambony moa ny sasany amin'ny salasala ihany koa dia tsisy voly mandeha mihitsy zany eny amin'ny fatriny amin'izao. Lay fefoloha ninjera io ninjera nakany amin'ilay tanimbary mazava ho azy satria natosika le rano moa dia lasa misy tanimbary zany manakaikaiky an'ilay fefoloha vaky eo lasa ohatra ny vita ramblé an'ilay fefoloha vaky teo. Ny sosokevitra moa zany efa nitranga tao anatin'ny fitetezana an'ilay fokotany dia hoe sosokevitra miala eto amin'ny commune amin'ny fotoana maitany hiezaka ny tady mpamatsy vola dia ezaka ny andresy lahatra ny fitondram-panjakana izay misy mba ny fefoloha atao lalana. Ny antony mba tsy hiverimberena ny fahavakisana fefoloha tsony fa rehefa atao lalana io sy hitsakitsahana dia azo antoka fa mafy kokoa. Indrindra ihany koa mba hialana amin'ilay fanorenana trano eny ambony fefoloha izay miteraka trabona rehefa fiakaran-drano sahala amin'izao. Ankoatra tsy fahampiana enti-manana no fanamboarana ny fefoloha, anisan'ny lesoka manimba fihavanana ihany koa ny fanazarana ny olona omena vola isaky ny misy asy iombonana any ka tsy misy intsony ny frein sankina. Anisan'ny olana ihany koa ny fandraisana andraikitry ny mponina azo ny raisina olana ihany koa zay satria raha ohatra reo tatsara eo ka miaraka atao hoe niaraka taminay commune ny fametanana antsitrapoa dia mety azo ny sorohana ihany koa fa ny hoe fiandraisana an'izao satria nisy an'ity resaka humo ty. Ny humo moa zany amin'ny akapobeany dia ohatrany nanimba ny kolotsaina malagasy any amin'ny akapobeany satria rehefa manao asa zao na atao hoe manana tombotsoa iombonana dia tambazana vola vao mba mety mandray andraikitra fa reny ane reny fefoloha reny efa vita tamin'ny andro nandrena-pomeriny. Ankoatra ny tanimbary Dibodrano, latsa-danja ihany koa ny fitsaboana ho an'ireo olona manamorona ny renirano. Anjara raha mamonjy toeram-pitsaboana ny ankamaroany noho ny fahasahiranana. Manjaka nefa nitazy sy ny aretin-kibo amin'izao noho ny fiovaovan'ny ny toetry ny andro. Ny olana zany amin'izao fotoana izao dia ny resaka fidiram-bola ny olona zany satria tsy ampy ny fidiram-bola sahirana ny olona zany dia na ny ara-pahasalamana raha tsy ara-dalàna tsony eny fokotany tsirairay avy. Kely vola kely tena sarotra ilay izy dia kely vola ny olona dia na fahasalamana raha lasa mba ny zavatra satria any anatin'ny sakafo ilay olona tena
manao ezaka be fa fahasalamana zany atao amin'ny tsotsotra. Atsivy efa misy tambary manodina ny 100 hektara mahavoka bary ampita-tafika sy ny manodidina izay tsy misy atahorana mandritra ny fotoam-pahavaratra. Vaovao fitaterana anabakabaka kosa indray fiaramanidina iray no nianjera tao an-talan'ny Toby ambatona zaka androany tokony tamin'ny 2 ora sy 5:20 minitra. Namony ainy vokatry izany ilay tovolampanamory izay teratany malagasy araky ny loharambavao dia ny avy vonikasa ho an'ny mananara ity fiaramanidina ity noho izao niaran-doza izao mbola tsy voafaritra mazava kosa ny antony na tonga ny loza fa ny any fantatra dia tsy nisy olona hafa ankoatra ilay mpanamory tao anatiny efa eo ampanangonana ny fanampim-bavao makasika ity raharaha ity moa ny tompona andraikitry ny fitaterana ka inona fa ho fantatra tsy ho ela ny marina rehetra makasika ity lozam-pifamoivoizana ity. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray fandresena no azon'ny barian'i Madagasikara ho an'ny anio manoloana ny Soudan raha ny tombatomban'ireo mpankafy baolina kitra nanontany ny mpanao gazetinay amin'ny 10 alina no ataony lalao ao anatin'ny fiadinany amboarany Tsanina 2024 Ravirazafimaina sy Tahirina. Mila mitady fandresena na manao ady sahala amin'ny Soudan i Madagasikara raha maniry hiakatra amin'ny dingana ampahefadalana ao anatin'ny lalao chanina izay atao any Algérie. Manana tombony kokoa ny baren'i Madagasikara ho ireo mpankafy na izany aza mila mitandrina ihany satria manana tanjaka ara-batana mihoatra noho isika ny mpifanandrina. Efa miakatra ny avoletan'ny baolina baria malagasy na dia tsisy amin'ireo expatriaire fa zalahy hita tanàna no manao dia hita fa tena miakatra ny avony ary mino somatoky avy maresy izy ariva satria Ghana resika Ghana nefa nandresa ilay Soudan tombony kokoa amin'ny lalana voalohany amin'ny lalao ariva io. Enjakenjana le izy fa le zandrikely eto amin'ny tanàna zany hita hoe efa mivoatra daholo. Ny baolina koa moa amin'izao ny football efa hita hoe tena fizika be daholo. Ny adversaire koa somary atletika kely daholo. Atletika be ry zareo. Manantena zany amin'ny match androany fa victoire tsika. Maresy 2-0 tsika raha riva zany. Raha iny tsika manohana ny ekipa pirenetsika fa reo ny atsika reo. Fomba nananantsika manana mpilalao mahay tsika dia manana gôlina mahay mandresy 3-0 tsika. Manana tombony ny gasy satria izy efa nandresany Ghana 2-0 dia nety mandresy 2-0 keo izy. Any amin'ny 10 alina no hiakatra kianja indray ny baren'i Madagasikara ka hifanandrina amin'ny Soudan amin'ny kianja Mohamed Amlaoui Constantine. Mariana fa mamirifiry ny atsika ny Constantine satria miba 2 degré izany no sady manorana ihany koa. Maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fitokonana ireo mpitsabo Britanika androany alatsinainy anton'izany antso fainiarana izany ny krizy sy ny tsy fampianara-pitaovana iainan'ireo rafitra ara-pahasalamana na ny NHS any Royaume-Uni miala iranomana sy toky siramala. Ny hena mifaefa mividy ary ny tombo ny faktura ny angovo iray amin'ireo antony niverenan'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana Britanika na ny NHS ny tokony androany alatsinainy. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ity fitokonana ity ny mpamilindreo fiara-pitondra marary any an-toerana. Tsy nisafidy anao an'ity asa ity ao mba hitokona fa hanampy ireo olona saingany tsy fahampian'ny fitaovana sy ny fisatry ny fisondrotry ny karama dia midika fa misy asa nalony maro tsy feno eo anivon'ny NHS onona mbarany iray tamin'ireo mpamily fiara-pitondra marary izay efa niasa nandritra 17 taona tao an-toerana. Araka ny loharanom-baovao dia mialavatra ny fotoana iandrasan'ny marary ireo fiara-pitondra marary tamin'ity vanim-potoana andririna ity noho izay tsy fampiana ara-pitaovana izay. Misy amin'ireo marary miandry adiny 10 hakatra amin'ny adiny 12 eo am-pandriana. Vokany olona manodidina ny 500 eo no mamony any isan-kerinandro ka tsy azo ekena intsony izany zava-misy izany ho hiatrany ireo mpitokona. Tafiditra ao anatin'ireo olona mamony any ireo raha ny voalaza hatrany ireo olona voan'ny Covid-19 ao amin'ity firenena ity. Noho izay zava-misy izay dia mangataka loharanom-bola bebe kokoa ahafahan'izy ireo manohy ny famonjena aina ireo mpitsabo sy ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana ao Royaume-Uni. Samy manaiky ny rehetra afa ilaina ny fanavaozana ity rafi-pitsaboana maimaimpona ity. Mipetraka noho izany ny fanontaniana hoe tokony hisy andoavam-bola ve anisy ampandraharaha sasany ao an-toerana sa ny famatsim-bola no tokony atao mafonja. Marihana fa manohana ireto mpitokona ireto ireo mponina ao Royaume-Uni ao anatin'ny tsindry tanteraka noho izany ny gouvernemanta any an-toerana. Araka ny fitsapakevitra natao vao haingana dia ny 5.20 isanjato amin'ny Britanika dia mihevitra fa tsy voatantan'ny fanjakana araka ny tokony ho izy ity rafi-pitsaboana any an-toerana ity.
Tapitrary ny fampalalama avao tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao naraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra dia ny fandarana ona marina ny Global News ary ny fandarana dinika no arainao aorian'izao fampalalama avao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary ny miseho fa mitondra ny lohateny hoe Amontoro ny sampana fampalalama avao mamy fotoananao amin'ny rampitso indray avilo maro tompoko.